Izay ny amin'iny fa efa herinandro kosa izay no nanomboan'ny fitokonana tanteran'ireo mpiasa io nivo ny ministera ny raharaham-bahiny mitoy ny fitokonana ataon'izy ireo ary takin'izy ireo ny fanatsarana ny drafi-pandaminana ny asan'izy ireo sy ny tambikarama fisoloana tena eto Madagasikara sy any ivelany. Mitoy ny fitokonana tanteran'ireo mpiasa ao anivon'ny ministera raharaham-bahiny izay fa nanomboka ny herinandro lasa teo. Ireto mpiasam-panjakana ireto izay mitaky ny fanatsarana drafi-pandaminana ny asan'izy ireo sy ny tambikarama fisoloana tena eto Madagasikara sy any ivelany. Efa herinandro zay miteto ary momba ny fitakiana izay nataonay nanaovana izao fitokonana izao dia mbola tsy misy voavaly izay ny azo malina azy amin'ny ankapobeny. Eto izay zao marina moa zany fa rehefa fitakiana ireo raha ampatsevonantsika dia mikasika ny drafi-pandaharana asa ho an'ny mpiasan'ny ministera raharaham-bahiny sy tambikarama ho amin'ny fisoloan'ny mpiasan'ny raharaham-bahiny tena ny Madagasikara any ivelany na atao anatin'ny Madagasikara. Izay moa zany dia miarahaba an'Andriamatoa Premier Ministre ary makahery anazy amin'ny andraikitram-bony izay lakin'ny firenena teo aminy. Raha tsika malala fa tsy vahiny amin'ny tontolon'ny iraisam-pirenena Andriamatoa Premier Ministre ary niny ihany koa zahay satria dia izay no apetraka eto natao izay mitokona olona tsy vahiny ihany koa amin'izany sehatry ny diplomasia izany, olona mahafehy amin'izany sehatry ny diplomasia izany no apetraka eo satria izao fitokonana izao dia mitohy mandra-pivahan'ireo fitakiana ireo izay roa tsy mivaky. Marina moa zany fa hatramin'ny 1964 ka hatramin'izao dia tsy nisy fanovana mihitsy ny rafitra momba ny ministera raharaham-bahiny. Namafisin'ireo mpiasan'ny raharaham-bahiny fa olona matianina amin'ny diplomasia no takiana apetraka ho ministra raharaham-bahiny sy ho tombotsoa ny diplomasia malagasy sy ny vahoaka malagasy.